Tsikatran kosa ny fampalalam-baovao miompana amin'ny fahasalamana, ny fanatanjahan-tena naotoky ny fahasalamana dia namorona kianja filalaovam-baolina ny tompon'andraikitra ny fahasalamana sy ny hopitaly oniversitaire manerana Antananarivo. Notokanana androany ary ity kianja filalaovam-baolina ity izay miorina amin'ny HJRA Ampefiloha. Anisan'ny manome vahana ny eo misehatra ny fanatanjahan-tena ihany koa ireo tompon'andraikitra amin'ny asan'ny fahasalamana sy ny hopitaly oniversitaire manerana andrenivohitra. Ny fanatanjahan-tena no isan'ny antoky ny fahasalamana ka izany indrindra ny isan'ny antony iray nahatonga ny fanamboarana kianja izay ahafahan'ireo mpiasa miala voly sy manao fanatanjahan-tena. Efa tamin'ny taon-dasa ny Notokanana voalohany ny kianja filalaovana ny baolina basket sy ny volleyball ary androany kosa ny fanokanana ny kianja filalaovana ny foot. Fanokafana ara-pomba ofisialy moa zany ny lalao-pilalaovana 12 ary fitokanana n'ity kianja fanaovam-baolina ity iarahana ny ministère fahasalamana, direction générale ny CHU ary ny comité sport ny CHU n'Antananarivo zany. Zay zany ataontsika androany. Ka tamin'ity taon'ity ngamba satria reto terrain hitanareo reto dia kianja izay nokarakaraina teo ny CHU n'Antananarivo ny direction générale zany dia natao hoentina indrindra tiarakarana fahasalana mamy mpiasa sy mba hifampitaizana ihany koa zany eo amin'ny lafiny fifandraisany samy mpiasa. Izay no tena antony. Avy amin'ny fanampin'ireo mpiara-miasa amin'ny hopitaly moa no nahazoana ny materialy rehetra tamin'ny fanamboarana ny kianja. Isan'izany ohatra ireo fanomezana toy ny bozaka, ny filet. Tao ihany koa ireo nanampy tamin'ny alalan'ny fanomezan-tanana ny amin'ny fanamboarana ny kianja. Mandavataona moa dia isy ny fifaninanana ka isan'ny mandray anjara ny HJRA, ny HJRB, ny hopitaly ny reny sy ny zaza eny Tsaralalàna sy ambony andra ary koa ny Senoso.